rehefa malala mpifaliana zontsika mionatra zao amty andro farany amty volana aprily ity fansinantsika lohateny hoe velona ny tompo zay ho tehirizinao mandramaty mandra-pikipy ny masonao fa ny andriamanitra ivavahanao tompo ny vavahanao dia velona mandrakizay mandrakizay. Ianareo zay voantso an' Jesosy Kristy maran'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Alarobia 30 aprily 2022 banjinantsika lohateny manao hoe velona ny tompo. Dia ariavana idera sakarazan'Andriamanitra isika. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Maiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona. Olon'Andriamanitra Abrahama. Fa an'Andriamanitra miampinga ny tany. Avo indrindra izy. Amen. Miubi ahani Jehova ri tani reta. Miubi ahani Jehova. Ubiu, ubiu. Manupuani Jehova, amini fifalina. Ubiu, ubiu. Makanisa yewana cheani, amini fiubina. Ukaufanta charefa Jehova nuanjia manisha. Isinunanawansika. Miubi ahani Jehova ri tani reta. Miubi ahani Jehova. Ubiu, ubiu. Manupuani Jehova, amini fifalina. Ubiu, ubiu. Makanisa yewana cheani, amini fiubina. Ukaufanta charefa Jehova nuanjia manisha. Isinunanawansika. Isinunanawansika, ariazisika, dia ulumisi unde fiangini. Midirae, Amini vavadi, midira, amini fisarana. Aliye waja, zani amini fiderana. Kalaza, vianarani. Fatsara Jehova, arimanda kizanifa. Minjapuni. Arimiacha mimikarana kafara makimini fama inani. Omi ubi. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra miarabelona miny ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahavelomana sy manafaka anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary mihavoninahitra ny arinao masina izay tompo dia mahatsiaro ny tena indrindra koa fa sy tanteraka noho ny fahamasinanao. Koa manatonao mpanetreteny izay mamindrafo amin'ny ary mamelahany etikay noho ny avitra nentin'i Jesosy Kristy any teo amin'ny azo fijaliana. Tompo, hamakisehan'ny nofinainy izay dia taoria amin'ny fananao masina mba mantarana ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay naovanay izany mivavaka izany ilay velona mandrakizay. Amen. Ny finainao antsika amin'ny teny ity rehefa manala dia hitanao amin'ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny Romanina.
Romanina toko 4 ny 9 ka hatramin'ny 410 nivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona amin'ny Koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamaty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'intsony ny fahafatesany, fa ny amin'ny hafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ao an'Andriamanitra izy. Raha ka tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovo efa maty ny amin'ny ota, fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza vela ny ota nizaka amin'ny tenanareo, mety maty anarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadininy tsy fahamarinana. Fa toloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadininy fahamarinana ao an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany ny fahasoavana. Amen. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy, ilay manome fahasoavana anao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Mofinaina ho antsika indray nivakina tamintsika teo, ny Romanina toko 4 ny 5 ka hatramin'ny 410. Epistily nosoratan'i Paoly amin'ny fiangonana tao Roma, milaza ny fahafahan'ny mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamafisana azy, ary koa ahalalany feombany fahasoavana izy. Miara-belona amin'ny tompo ny mino, velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany riavana, velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Eo iny teny, aroaka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovo efa maty ny amin'ny ota, fa velona an'Andriamanitra. Ny 9:12. Velona ny tompontsika riavana, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, tsy manan-kery amin'intsony ny fahafatesana. Rehefa nandresy ny fahotana eo ambany fitarihan'i Kristy isika, dia miaina ny fahavelomana ao an'Andriamanitra. Tsy tahaka izao tontolo izao, izay velona mba hihinana, na velona mba hitady vola, na velona mba hatanteraka-asa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa velona kosa ao amin'ny tompo ary ho an'ny tompo. Velona hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Kristy no antony havelomantsika. Miara-belona amin'ny tompo ny mino, tsy mamela ny ota nizaka ao amin'ny tenany. Ko aza vela ny ota nizaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany. Ny 12. Amin'ny maha-olombelona nofosirahantsika dia misy ihany indraindray karazana firehana te hisarika sy mikasa andavo antsika. Ny mpino izay manaiky an'i Jesosy ho tongo sy mpamonjy azy dia efa nanombo ny tenany sy ny nofony teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tompo dia maty ny amin'ny ota indray mandeha kanefa nitsangana. Izany fandraisen'ny tompo ny fahotana izany no asaina mba hiainantsika ihany koa. Tsy ny nofo aman-drasy ny filana intsony no baikony fa napahakevitsika. Toy nandavan'i Jesosy ireo fakapanahy izay nikasain'ny Satana mandriana azy no hitarihana antsika ijoro mpandresy hatrany kosa amin'ny zavatra rehetra. Ry havana, misy mifakapanahy mangatavavaka amin'ny Jesosy Kristy azo no manoatra izany. Dia mba ny fitahiry izany ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Mivavaka isika. Tompo misaotra mofinaina nomeno anay izay milaza fa miara-belona amin'ny tompo ny mino, ka velona an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, sy tsy mamela ny ota nizaka ao amin'ny tenany. Tompo sitrandro eo marary ka omeno fanantenana ao amin'ny fanasitrana. Mpanasitrana mahindrindry ianao, ko atoany asa fitsaboana. Ampahirezinao izay azony manjo, ary vonjeny maresik'olona, ary resahirana. Zinjovanao ireo any ampigadrany. Tao ny fiazakazanay amin'ny asa manjara, ny fianarana, ny tokantrano, ary ny fikasanay. Mivavaka dia tao ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampiomina anay amin'ny vavaka manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, ao masiny aneny anaranao, ho tonga aneny fanjakanao, atao any sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Noenony izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny heloka tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isa fotoana ry havana retsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy. Andriamanitra ny fiadanany amasinareo samy ho tanteraka, kokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo. Ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, matoky izay maintsy anareo, sady izy ihany nefa izany. Amen. Ho n'Andriamanitra eto ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.